5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni Fampalalambao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isacham tel suluajiv. Luciano ni Fampalalambao. Tsy mbola nagataka tohana rabola tamin'ny vondrona Eoropeanina ny fanjakana malagasy sy ny seni anatanterahana ny fividianana ho ny mazovoan'ny vondrona Eoropeanina androany. Ny fanjakana malagasy no iantoka ny hoenti-manana ka mampametra-panontaniana ny vola ampiasaina amin'izay raha ny fanazavana. Hoela vao hisy ny fampandrosoana ny vondrom-bahoaka hitsinja ra-pahefana avy amin'ny arena kibony-tany. Raha ny fomba fitsinjarana ny tamberim-bidy avy amin'ny fitrandrahana anaty fehezan-dalàna hifezana ny arena kibony-tany ho ireo solom-bavam-bahoaka androany. Tsy mitombina ny ambaran'ireo mpisehatra politika ny amin'ny fisiana fokotany vaovao. Mahery ny arivo ao anatin'ny distrika ny Toliara faharoa. Hoy ny senina andritra ny fidinana izy ireo tany an-toerana. Maro ankilan'ny olana sedrainy ireo fokotany any an-toerana amin'izao fotoana. Nohon tsy fampiny ny birao mpividianana. Ny 20 ny volana Meo avy izao no hiakatra sehatra eny amin'ny CCSK Antanimeny Lodisosinaton ao anatin'ny tarika soa. Izy ireo izay fantatry ny rehetra taorian'ny fandraisany anjara tamin'ny vaovao sy ny taona 20 Telo herinandro taorian'ny fifandonana. Mbola maro ireo olona ao Khartoum tsy manana rano sy jiro ary tsy misy ihany koa ny sakafo. Manampy izany ny hafanana izay efa zakintsony amin'izao fotoana izao. Ny antsy prian'izay. Finaritra tonga kilasy tonga vavy tonga soa indray atao anaty fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity ala ity. Aterina ny araba ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Anokafana ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity dia tsy manadra ny fifanarahany iraisam-pirenena izay nisoniavo Madagasikara ny taona 170. 700 mahakasika ny zo sivily sy politika ny fepetra ny raisan'ny fanjakana malagasy. Mametra ny hetsika politika na ny famorim-bahoaka na toerana mifefy. Io fanarahana iraisam-pirenena io no ambony no ny didy ijivolana na ahafahana nandray ny fepetra. Izay efa tamin'ny taona 2700 no mazovoan'ny vondrona Eoropeanina tamin'ity androan'ity. Nela Ranevson. Mbola mametraka hatrany ny ayainy mahakasika ny fanambarany ministry ny adidan sy ny fitsinjaram-pahefana tamin'ny faha 13 martsa teo izay mametra ny hetsika politika sy ny famorim-bahoaka atao anaty toerana mify ny masivon'ny vondrona Eoropeanina. Tsy manaja ny fifanarahana iraisam-pirenena izay nosoniavin'ny Madagasikara tamin'ny taona 170 sy 700 mahakasika ny zo sivily sy ny politika ny fepetra no raisin'ny fanjakana malagasy raha ny fanazavana hatrany. Ce qui nous a interpellés, c'est le caractère systématique. Ny zavatra nanatranay dia ny famerana ny famorim-bahoaka amin'ny toerana mihidy dia izany famerana izany izay manohatra ny fahalalahana. Raha any amin'ny tontolo ambanivohitra dia mety tsisy trano hanaovana izany rehefa miresaka amin'ny vahoaka ny mpano politika iray. Fa ny tena nanaitra anay ihany koa dia marina fa manana ny fahefana ny fanjakana malagasy fa tsy manaja ny fifanarahana iraisam-pirenena izay nosoniavin'ny Madagasikara amin'ny resaka zo sivily sy politika izany famerana izany satria ny didy itsofolana nandraisana ny fepetra dia efa tamin'ny taona 20 sy 700. Ho anay ny fifanarahana iraisam-pirenena ny taona 170 sy 700 no ambony. Donc pour nous, un engagement international de 1971 doit primer.
ankilany manomboka androany sy ary mifarana ny fa 12 Mey ho avy izao ny fankalazana ny Semaine de l'Europe. Maro ny hetsika izay nokarakaraina hanamariana izany toy ny fikarakarana sakafo, ny fampiratiana ireo tetikasa maro izay hiavatsy ny vondrona Europeanina vola sy ny maro hafa. Ireo hetsika ireo izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fiforoana ny vondrona Europeanina ny fa 7 Mey 1970. Fa tsy mbola nangataka tohana rabola tamin'ny vondrona Europeanina ny fanjakana malagasy sy ny CENI anatanterahana ny fividianana ony masovoan'ny vondrona Europeanina tamin'ity androany ity. Ny fanjakana malagasy no iantoka ny hoentimanana raha ny fanazavana mampametra-panontaniana araka izany hoe ny volan-drasana amin'ny banky iraisam-pirenena ve no hanaovany fanjakana ny fividianana. Lalao nosy sy andoavana ny trosan'ireo orinasa tsy miankina fa tsy hisy drafim-pampandrosoana mazava hoentina manatanteraka izay Nela Ranevson. Vola mitetra 370 miliara ariary no vinavinan'ny CENI anatanterana ny fifidianana amin'ity taona ity raha ny tatitra avy amin'ny masovon'ny vondrona Europeanina eto Madagasikara tamin'ity androany ity. Amin'izao 70 miliara ariary no vola eo am-pelantanana tao anatin'ny teti-bolam-panjakana 13 Efa nisy ny fivoriana ny arahana tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tokony mahakasika ny fifidianana izay nanamafisany ny Prime Ministra fa ny fanjakana malagasy no iantoka ny famatsiam-bola ho fanatanterahana ireo fifidianana amin'ity taona ity ho ny masovon'ny vondrona Europeanina. Nous avons posé la question notamment au Premier ministre qui avait indiqué que nametraka ny fanontaniana tamin'ny Prime Ministre izahay dia nambarany fa mbola hojerena ny fomba ampijinana io vola io fa tokony ho vitan'ny fanjakana ny famatsiana arabola amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. 70 miliara ariary ny vola natanterahana ny fifidianana ao anatin'ny teti-bolam-panjakana kana ahena atsasany aza io vola 13 miliara io dia tsy ampy anatanterahana ny fifidianana ny vola ny fanjakana. Raha misy ny vola afaka anampiana avy amin'ny vondrany firenena mikambana dia hita eo ny anampiana izany. Un basket fund est mis en place par les Nations Unies, nous verrons comment nous pouvons contribuer. Andrasana ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana mandritra ny fivoriana rapitaon'ny antenimera izao ahafahan'ny fanjakana manampy ny teti-bola ny CENI anatanterahana ny fifidianana. Etsenkila ny filoham-pirenena nandritra ny feonany tamin'ireo vondron'orinasa teto Madagasikara nilaza mazava fa tsy manam-bola ny fanjakana. Mipetraka araka izany ny fanontanianany amin'ny hoe ny ampan'ilay vola andrandray ny fanjakana fanampiana avy amin'ny banky iraisam-pirenena mitetina $100 ve araka izany no ambara ny mpitondra anatanterahana ny fifidianana eto amin'ny firenena amin'ity taona ity. Raha izay, io vola azo amin'ny mpiara-mombona antoko io no entina anatevenana ny kitapom-bola ny CENI, anaovana ny fotodrafitrasa andraisana ny lalao nosy, fa ihany koa anefana ny volan'ireo orinasa tsy miankina maro izay manana trosa amin'ny fanjakana. Raha izay, aiza ho aiza ny drafam-pandrosoana sy ny tondrozotra mazava hitondrany ny mpitondra ny firenena. Ny tranga misy ankehitriny izay ahitana taratra fa anatin'ny fahaseranana arabola lalina ny firenena. Ary io ve no antony tsy ankatoavan'ny fanjakana hatramin'izao ny datim-pifidianana natolotry ny CENI sy tsy ahitana mangirana momba ny fifidianana ben'ny tanàna. Enim-bolana mialohany anatanterahana ny fifidianana, mbola baraingo ihany koa ny vola anatotosana ny fifidianana filoham-pirenena. Na efa fantatra 5 taona mialoha aza fa tsy maintsy hisy fifidianana amin'ity taona ity. Eo andanin'izany, takin ny vondrona Europeana ny anatanterahana ny fifidianana isian ny demokrasia, fa ihany koa ny fanatanterahana izany ao anatin'ny fomba mangarahara. Afaka manoana arabola amin'ny fanatanterahana ireo fifidianana ny vondrona Europeana raha ilaina izany, saingy tsy ho toy ny tamin'ny taona 2012. Nous attendons et nous sommes prêts à contribuer dans la mesure du possible si la... Miandry izahay ary vonina ihany koa izahay anoana arabola sy ara-pitaovana fa miankina amin'ny fahefana eo am-pelantanana fa tsy mitsipaka ny anoana izahay saingy ho latsaka raha ampitana tamin'ny taona 2012 izay nisy fanampiana arabola lehibe avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena de la communauté internationale. Donc nous verrons ce que nous pouvons faire. Manoloana ny resaka amin'ny mety sy ny fitantarana tetezamity eto amin'ny firenena. Nanamafy ny masovon'ny vondrona Europeanina fa ny fanajana sy ny fametrana ny demokrasia no tokony atao laharam-pamehana ary amin'ny alalan'ny fanaovana fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra ihany no ahafahana mametraka izany demokrasia izany amina firenena.
fanontaniana mipetraka manoloana ny fiomanana amin'ny fividianana amin'izao fotoana izao avokoa reny fa ho ela vao hisy ny fampandrosoana ny vondrom-bahoaka hitsinja ra-pahefana avy amin'ny arena kibonitany raha ny fomba fitsinjarana ny tamberim-bidy avy amin'ny fitrandrana anatin'ny fehezan-dalàna hifezana ny arena kibonitany amin'izao fotoana izao ora solombavam-bahoaka tamin'ity androany ity. Maro araka izany ny teboka tsy maintsy hitondran'izy ireo fanitsiana ary antsony izy ireo ihany koa ny solombavam-bahoaka maro anisa hijoro ho an'ny tombontsoany rehetra ao anatin'izay. Tsy aradrary ny fitsinjarana ny tamberim-bidy avy amin'ny fitrandrana arena kibonitany raha ny tsikerana ataon'ny solombavam-bahoaka nandritra ny asam-boamiera voalohany momba ny fehezan-dalàna hifehezana ny arena kibonitany raha ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana hitondrana ny tena fampandrosoana no voizin'ny fitondrana mifanohitra amin'izay no hita raha ny fikajiana ny tamberim-bidy hoy ny solombavam-bahoaka mpisehatra sy firaisamonim-pirenena. 500 ny ristorina miditra ny 3,5% dia ny fanjakana fohy be 1,5% zarain'ny faritany commune sy ny région toko mba tsy mety zany dia mba farafara sy ny afamadika tokony 3,5% no tokony ho zarain'ny faritany sy ny commune sy ny région fa hita hoe misy fisinjarana mitanila ela voandrosony commune rehetrarehetra eto Madagasikara raha hotozy foana ny fitantanana ny vola miditra amin'ny resaka arena kibonitany eto Madagasikara. Dia ny tena angatahany indrindra dia ny perception an'ireny redevance sy ristourny à la source amin'ny akapobeany mantsy ny fangalana vola eto amintsika zany any amin'ny faritra ohatra dia tonga dia miakatra aty amin'ny trésor foana zay vao miverina dia ny angatahanay zany tokony perceptible à la source reny zavatra reny fa tsy misy an'izay miakamidina zay foana moa zany. Maro ny teboka tsy maintsy hitondrana fantsiana anatin'ny fehezan-dalàna hifehezana ny arena kibonitany anatsarana ny tontolo manodidina sy ny lalàna ahafahana mandraharaha araka ny tokony ho izy ka antony ny antsony mpiantsehatra ireo manam-pahaizana maro momba ny arena kibonitany ho hita taratra aoriana izay araka izany ny fahavonona ny fanjakana amin'ny fanarenana ny sehatra na tsy ho tompontsony rehetra. Eo ny hitsarantsika koa zava-dehibe ty teneniko ty hoe maneka demokrasia ve le fitondram-panjakana amin'izay satria raha vao tapaka ny commission sy tapaka ny technicien dia ho hitantsika hoe hovoan'ny science plenaire ve zany zay zavatra zany zava-dehibe tsara fantatsika vahoaka malagasy ho hitantsika keo zany fahavonona ny fitondram-panjakana anaraka ny tena izy sa mbola asiana fitapitaka zany amin'ity fitantanana firenena ty. Ny asa atao amin'ny solombavam-bahoaka moa dia hitanareo fa miankina amin'ny sangatanany maro anisy dia araky ny ho tapaky ny membre ny commission mine ao amin'ny travaux de commission ao amin'ny asam-boamiera ao dia miankina amin'izay fa za anankiray amin'ny député araiky amin'ny 50 any anankiray za membre ny commission mine 520 dia ho hitao ny vokatra arakaraka ny fandehan'ny ady hevitra ao zany. Efa taonany maro zay no niady an'ity zavatra ity mampandraraha satria io foana no natao alaolana teto amin'ny firenena hoe tsy azoro ny kody tsinitsinina rehetrarehetra ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany nefa dia tsy maintsy mijery ny zay mety ahasoa any rehetrarehetra ao anatin'ilay satria raha ohatra ka lalàna tsy ahafahana hiasa dia mitovy amin'ny tsy misy ihany. Nankatoavy ny filan-kevitry ny minisitra ny 12 aprily ny volavolan-dalàna hifehezana ny arena kibonitany raha hiverenana ary izao miditra anatin'ny asam-boamiera izao. Isan'ny arahy maso akaiky anatin'izay ankoatra ireo fametrahana ny rafitra hisariana sy hiantohana ny fampiasam-bola ataon'ireo mpandraharaha izay isan'ny tanjon'ny fanavaozana ny solombavam-bahoaka izay andrasana hiady marina ho an'ny tombontsom-bahoaka sy ny toe-karena anatin'izay. Ho hitantsika eo araka izany mahakasika izay asam-boamiera mahakasika ny kody mine zay mialohan'ny idirana ao anatin'ny mialohan'ny idirana ao anatin'ny fivoriana azo ny rehetra hatrehana mahakasika ny fandaninana tsy ity kody minena ny lalàna hifehezana ny arena kibonitany eto Madagasikara ity. Fa misedra olana vokatry ny vidanga ny vidin'ny herinaratra avokoa ny akamaroan'ny orinasa amin'izao fotoana izao. Hikatona tsikelikely ireo orinasa raha tsy misy ny vahaolana hafa andrindrana sy hanamavana ny tia kody energia ity ho ireo mpandraharaha indrindra amin'izao vanim-potoana avy nandalova ny valinaretina Covid-19 izao Hilary na Soloniaina.
Mampamemenina ireo mpandraraha amin'izao fotoana ny fitangan'ny vidin'ny herinaratra ho an'ireo orinasa amin'ny alalan'ilay tarif optima business, fanampahan-kevitra izay noraisina hoe anarenana ny orinasa jirama. Ampilentika ireo orinasa ity fitangan'ny herinaratra ity raha ny fanazavana. Izy ireo izay tsy mbola tafarina ny ankamaroany tao aorian'ny valanaretina Covid-19 saingy mahazo izao vesatra izao indray. Amin'ny fanjarana aloha ny coût énergie anisany tena lehibe indrindra anatin'ny hoe charge d'exploitation. Zany hoe ny raha vao miakatra ny coût énergie dia forcé daholo mihitsy ny exploitation na société. Ka raha ohatra mikasika ny jirama manokana raha malala moa eto Madagasikara angamba ny anisan'ny lafo indrindra ny coût énergie. Vitany hoe lafo farafy tsy régulé koa aza ny fourniture d'énergie. Fa raha vao io zany no kitihana satria raha ohatra hoe efapolo isan-jato zany no miditra ao anatin'ny coût de production coût énergie tonga resaka io dia efa manova be ny masonkarena an'le orinasa. Dikan'izany zany ny vola fikirakira zany mbola vao mitombo. Nefa ny amin'izao fotoana tsy atao kokoa hoe après crise vao metsika raha miletika ao anaty crise zao dia sarotra be mihitsy ho an'ny famokarana ny amoaka entana. Vokatra zany a partir na coût énergie lafo be. Aiza ho aiza ny plan Marshall novetivitessin'izao fitondran'izao natao hanampiana ireo orinasa ho hiatrany ireo mpandraraha ary manana finiavana hitondra fampandrosoana sy anarenana ireo orinasa sy ny toe-karena tokoa ve ny mpitondra. Raha nanao izy ilay hoe plan Marshall plus de 1000 milliards d'ariary no seka ho atotony tao raha tena nitanterana izy zay plan Marshall ny anampiana ny orinasa efa misy mba tsy ho iletika. Zay ny fandraisako azy. Ka raha ohatra izy nalana an'izay hevitra zay ny matoa izy nalana an'izay hevitra zay ngamba efa teo am-pelantanana ny voly fa tsy hoe resaka natao fotsiny zay. Zavatra ohatran'izay zany no tokony natanterany azy. Fa manahizana be ilay izy satria zao ny tena misy niavana marina ve anao zavatra eto Madagasikara. Zay ngamba ny fanontaniana tena hitako hoe mipetraka amin'izao fotoana izao satria fahirana daholo ny olona fahirana faran'izay fahirana. Ny orinasa sasany mitsoaka ny ala tetisiny satria ambany loatra ny fahefan'ny vidintsika malagasy. Ka raha ohatra ka ny fanjakana zany tsy manampy, zany hoe manampy daholo zany ny olona ny agent économique rehetra ny mpanjifa ny mpamokatra. Dia zay angamba no ahafana mi-équilibré fa tsy manao raha ina moa akarina ohatran'izao ny vidiny entana dia ny vidiny énergie nefa ny tsisy eo ny kompensena an'ilay izy. Tsy maintsy ampiarin'ireo orinasany amin'ny mpanjifa ny fanarenana na ny fampihodinana ny orinasa hiakatra noho izany ny vidiny entana. Ny mpanjifa izay tsy mitsaha misera olana fa indrindra ny fahefa-mividy izay efa ambany amin'izao fotoana. Tonga ho azy any amin'ny fikatonana noho izany ireo orinasa raha mitohy izao fidanganan'ny herinaratra izao. Raha tsy hilaza afa-tsy ny orinasa Cementis, mpamokatra simenitra izay efa nikatona noho io fiakaran'ny vidin'ny herinaratra io. Lafomba hafa kosa indray dia iroso amin'ny fiarovandreo lamatra natao any amin'ny araty amin'ny ranomasimbe indianina. Ireo firenena maherin'ny 30 mivondrona ao anatin'ny CTOI izay manatanteraka fivoriana ny Maurice nanomboka tamin'ity androany ity. Tanjona ao anatin'izay ny fiarovana ny hazan-dranomasina saingy andrasana ny fampiaran'izany manoloan'ireo mpanjono vavety toy ny aty amin'ny vondrona Europiana ny Japonais sy ireo orinasa vavety hafa miara-miasa amin'ny Madagasikara ao anatin'izay olona saina. Hodinina mandritra ny fivoriana andiany fa 720 n'ireo firenena manjono lamatra eto amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana na ny CTOI ny fampianana ireo DCP na ny dispositif de concentration de poisson ampiasain'ireo mpanjono vaventy. Ity fitaovana ity izay mandripaka ny trondro raha ny zavatra hita hatreto. Dia misy zany ny ataontsika hoe résolution maromaro zay hodinian'ireo firenena rehetrarehetra dia iarahana manapaka ny tolo-kevitra ao anatin'izay zay mankany amin'ny fitantanana maharitra ny thon ao anatin'ny Océan Indien. Misy ny fampihenana ataontsika hoe DCP zay ampiasain'ireo CNR manjono aty amin'ny faritry-dranomasina ny atao amin'ny Océan Indien. Ka rehefa mihenana io DCP zavatra mitranga dia tsy maintsy mihena ny vokatra. Dia misy koa ny resaka période de fermeture zay tolo-kevitra ihany ao anatin'izay.
reo teboka anankiroa reo zany isan'ny goavana tsy maintsy nydinihana amin'ny lalina raha atao anatin'ny océan indien zany de efa satria reo comité scientifique zany efa nanao alerte ho an'ny firenena rehetrarehetra hoe raha mito zany zavatra misy zao zany de hitantsika fa misy espèce anankitelo zay efa tena menacé fa hita fa nihidina ny stock ny thon jaune ny albacore zany de ny listao de ny patudo reo zany le thon reo isany anankitelo zay tena les plus péché reo zany tena azondre mpanjony vaventy raha zao zany mitohy fitsandrana misy am'izao io dia mety afaka folo taona mety efa tsisitsony na hoe efa tsy andalo aty tsony le taona satria voakorontana voakasika ty fanapahan-kevitra ho raisina mandritra ny fivoriana CTOI ity ireo mpanjona avy amin'ny vondrona eropeana sy ireo firenena miara-miasa amin'ny Madagasikara. Voakasika ny fanapahana ihany koa ireo orinasa lehibe eto an-toerana misehatra amin'ny Jonilamatra. Tato ato zany ny efa fanao ny sambo CNR zany dia mampiasa reo DCP reo na dispositif de concentration des poissons izy mba ahafahany manenjika ny temps moramora mba satria DCP zany io no dispositif ahafahana mampitangorona ny trondro amin'ny toerana anankiray dia eo zany le CNR no manjony dia raha ny résolution misy mihatra amintsika amin'izao zany dia ny sambo anankiray CNR anankiray dia misy 300 ny DCP manodidina anazy da koa zany raha sambo anankidimy zany de hitantsika amin'izany fa fi zany DCP manodidina ny ato amintsika ny vondrona européenne zao araka ny fanarahana ny soniavana zao dia ny 2.3 zany ny CNR ho ampiasaina eto amintsika dikan'izany raha 2.3 samy mampiasa 300 isaka ny sambo de ho hitantsika amin'izany zany ny zavatra hivangongo ao amin'ny faridranomasintsika zay mahatonga hoe tsy maintsy hiadina ny ampihenan'io mba tsy ho hisy risque be amresaka voalohany resaka pollution de ny faharoa resaka fahalaniny reo trondro engana de engana raha vao mitozany fitrandrahana io tsy maintsy voakasika an'izy vondrona européenne zay mahatonga reo zany miady be sady mifampiraharaha mihitsy ny firenena ohatranao na mba tsy amono anay ao anatin'izay zavatra ka tsy maintsy nijerena koa zany ohatranao na tsy hafaty ny orinasa ohatranao na nefa ny mba ho hisy mesure de conservation ao anatin'izay esprit zay ao anatin'izay zavatra zay ankoatra ny famerana ireo fitaovana ampiasaina isy ihany koa ny famerana ny fitaom-panjonoana isy ny fitantanana maharitra raha ny fanazavana andrasana izay ho marimaritra iraisana ivoaka sy fanapahan-kevitra ho raisin'ireo firenena manjolonamatra aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana sy izay ho fampiarana izany eo ihany koa ny fifampiresahana amin'ireo firenena sy orinasa voakasika mivantana amin'ny fanapahan-kevitra tsy aivina isan'ireo azan-drano mifindrafindra na ressources migratrices ny Ilamatra ary manodidina ny 5 alina taona isan-taona no mandalo eto Madagasikara. Tsy voakasika ity fanapahana ho raisina ity ireo Ilamatra manamorona ny morontsiraka izay alain'ireo mpanjono madinika sy salantsalany. Nanomboka androany ary aharitra efatrandro ny fivoriana andiany fa 720 ny ireo firenena mifondrona ao anatin'ny CTOI tanterahana tsy amin'ny nosy Maurice ary isany mandray anjara amin'izany i Madagasikara. Tontolo ny asa indrindra ny fampiakarana karama dia ho sarotra amin'ireo orinasa madinika ny ameno ny karama 5 alina sy 3 hetsy ariary manoloana ny zava-misy amin'izao fotoan'izao ny sendika fiaraha-midinika mpiasa tamin'ity androany ity raha ny fanjakana ny tokony ameno ivoly io nivadika ireo mpampiasa no mameno izany amin'izao fotoan'izao antony fasahirana ny fanjakana miresaka arabola raha nitatitra taoriana ny feonany fanjakana sy ny vondry ny mpampiasa fitinokolona. Ny ena ho 7 arivo sy 3 alina sy 2 hetsy ariary ny karama farany ambany ankehitriny raha toka 5 alina sy 2 hetsy ariary izany raha ny lalàna nivoaka tamin'ny 1 septambra 2022 ny tsy fananany fanjakana vola amenona ny elanelana no antony. Ny ao anatin'ny fiche de paie zany salaire de base zany de 238 800 ariary ny salaire minimum raha ohatra izy un main de ny arakaraka ny sokajana asan'ireo le zany mitombo zany ny le karama farany ambany misy mandray 238 000 misy mandray 243 000 misy mandray 248 000 dia mameno an'io azo 250 000 ariary io zany ny orinasa no mameno an'izay amin'ny fomba ikajiny azy mety ao zany ny ampiakarina kely ngamba mikojakoja karama ny heure supplémentaire fa nizahatra tapaka zany de hoe tsy tokony andray latsaky ny 5 alina sy 2 hetsy ariary zany ny mpiasa tsirairay amin'ny karama farany ambany ny salaire M1 zany da resahako zay. Tsy aivina taorian'ny fivoriana ny arahan'ny filoham-pirenena sy ireo vondron'ny mpandraharaha ny 20 aprily lasa teo no nilazany fanjakana fa tsy manana hoenty manana amenona ny karama farany ambany 2 arivo sy 1 alina ariary isaky ny mpiasa anatratrarana 5 alina sy 2 hetsy ariary ny mpitondra ankehitriny
sarotra amin'ireo orinasa mandinika no anefa io elanelan'io hoy ny syndicat-ny mpiasa. I décret 2022 626 dia mitiry mazava tsara izy fa ny karama farany ambany dia 217 000 ariary tamin'izay fotoana izay dia ny fanjakana no mameno banga ahatonga azy ho 250 000 ariary. Ny amin'izao fotoana izao zany 250 000 ariary ihany no raisiny tokony raisiny mpiasa na dia 238 000 ariary aza ny karama farany ambany fa le fiovany zany dia hoe tsy ny fanjakana tsony mameno banga amin'le 238 000 ariary ho tonga 250 000 ariary fa ny orinasa. Arakarany io misy ny orinasa madinika sy ny tena madinika angamba no azo lazaina hoe tena somary sahirana zany amin'ny fampiarana izay satria arakaraky ny asa azony na komandy azony. Ndolana fotsiny dia hoe mbola tsy mivoaka zany le didy fampiarana an'ilay fifanarana teo sy ny fanamariana hoe tsy latsaky ny 5 zany ny raisin'ny mpanjakana. Raha ny hita estoana tsy aorian'ny fanambarana fampiakarana karama nataon'ny filoham-pirenena mbola niteraka resabe sy olana eo anivon'ny mpampiasa sy ny mpiasatra ny karama farany ambany miatra eto amin'itsika. Raha ny efa-bolana voalohany taona 2024 samy manana ny fanapa-kevitra noraisina ireo mpampiasa. Andrasana hoy ny syndicat ny didy fampiarana amin'ity fepetra vaovao noraisina ity. Iverenantsika vetivety ny tontolo ny fividianana fa iazo ny toliaritsika tsy mitombona ny ambaran'ireo mpisehatra politika ny amin'ny fisina fokontany vaovao maherin'ny arivo ao amin'ny distrika ny Toliara fa roany teo anivony Seny nandritra ny fidinana izy ireo tany an-toerana ankoatr'izay olana tsy edrain'ireo fokontany maro ao amin'ity district iny tsy fampininy birao mpividianana izay mampalain'ireo olom-pirenena hanao ny adidiny ao anatin'izay fividianan'izay fity nokolona. Mampitandrina ny fitondrana amin'ny fikasana angalabato amin'izao taom-pividianana izao ny KMMR ao Toliara. Mijery zay amin'ny faratany hafa io fa sisy nanaovana an'izany fokotany vaovao zany fa manino misy fokotany tsy fantam-piaviana 2024 ny ato anatin'ny faratany Toliara. Izay aty ve zany migege mare sasanana zany ka aty nareo no hangalatra. Mialatsiny fa tsisy hanaiky an'izany intsony. Tsisy hanaiky an'izany fa dia mampitanjina zay fa mba ataovy madio le lalao fa raha tsy manjary aby io zany dia aty manaovana. Toy izao ny fanazavan'ny Seny manoloana ity tranga ity. Maro ny ayay eo ny mieritreritra fa misy ny fokotany fiktifa eo koa ny miteny fa zone réservé amina fangalaram-bato Toliara Kizo izay indrindra natongavana eto analan'izay ahiahin'ny mpanao politika sy ireo mpanara-maso rehetrarehetra zay. Raika amby 70 ny fokotany eto Toliara dia izay no nanaovan'ny Seny ny fanentanana sy fampidirana ao anatin'ny lispa. Tsy mbola misy n'izany fokotany, tsy misy izany zavatra fiktiva zany ary manentana anareo mbola hanara-maso akaiky an'izay. Ankilany manao antsoavy manoloana ny tsy fampiny birao mpividianana ao amin'ny fokotany Lavikamp distrikan'ny Toliara faharoa ireo tompon'andraikitra eny fotony ankehitriny raha ny fanazavana. Antony mampalaina ireo mponina iroso amin'ny fividianana ny fahalavirany birao mpividianana tsy maintsy ampitana lakana izany. Raha ny zava-misy ao amin'ity fokotany ity manodidina ny 300 ireo mponina ao amin'ny fokotany Lovikampy misedra olana amin'ny birao mpividianana. Amin'ny fanatanterana ny fividianana zany no misy problème any aminay satria le tanana ny Lovikampy zany misy tanana anankiroa fokotany raiky fa le secteur anankiroa dia misy Lovikampy Nord misy Lovikampy Sud. Le izy anefa misy ranomasina manelanelana an'io tanana anankiroa io ka amin'ny fotoan'ny fifidianana rey zany laha ohatra ka be riaka dia tsy afaka miampita le Lovikampy Nord mankety Lovikampy Sud dia tsy manana risque zany le mpifidy satria tonga le fotoana amin'ny indrindra amin'ny resaka fahavaratsy rey misy ondran-dranomasina rey tsy afaka miampita zany le vahoaka. Le vahaolana zany voalohany indrindra moa resaka zay dia agnatin'ny liste électorale raika avao. Ambany tapavitrihan'ny olom-pirenena manamarina ny anarana anatin'ny listy mpividianana raha ny hita tao amin'ny distrikan'ny Toliara faharoa. Dia izay ihany koa no hoentintsika amin'ny sento vetivety ao anaty doka fohy ny mahakasika ny vaovaon'ny toetrandro. Eo ihany koa ny mahakasika ny Rakotoary Malala Amélie Manuela izay ilalao anatin'ny horonan-tsary long métrage ny Robin Compio ampany amin'ny fanadihadiana azy vaovao misogadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary.
atsika tellement mizara cadeau isaky mividy totra teny manety na yellow one ianao dia mahazo cadeau foana ie mahazo cadeau foana na amin'ny numéro 038 na 034 anao sady mandray anjara amin'ny fisariana isan-kerinandro sy any amin'ny farany lalao fisariana azahoanao finday avo lenta Motorola Edge 5G kit-mbaliky TV écran plat ary PS5 sy loka maro hafa koa ao ilalao e lalao atsika za tellement za mahazo cadeau. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana noho ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Bic Flex 5. Révélez le barbier en vous. Ankasitrana hatrany ianao mbola miara-dalana aminay ao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity anokafantsika izay. Fianakaviana miisa 7 no tsy manan-kialofana ny mahajanga amin'izao fotoana izao noho ny fanesorana orinasa iray azy ireo tamin'ny trano fonenany. Trano fonenany izay efa nomeny ity orinasa ity azy ireo ary nisy taratasy mazava noho ny vola tokony hositrahany izy ireo tamin'ny orinasa io saingy voalohany. Namidin'ilay orinasa ny tany amin'izao fotoana izao ka mitaraina vokatra izany ireo fianakaviana ny arambona Hilary Nasoniainy. Mitaraina ho iaran'ny Tsindriazo Lena manoloana ny fisintomana ny trano amin'izy ireo indray amin'izao fotoana ireo mpiasan'ny orinasa Fitim ao mahajanga teo aloha izay nalefa chômage teknika. Tambiny tsy nandraisan'izy ireo ny fisotrondronono sy ny fampitsarana azy tamin'ny asany ny nanomezana azy ireo ny trano ary natao an-taratasy mazava izany. Saingy namidin'ny orinasa tamin'ny olo-kafa indray ny tany ankehitriny raha ny fitarainan'ireo mpiasa teo aloha. Zahay tompoko mpiasan'ny Fitim. Zahay tamin'ny 2002 nizarana trano mpiasa rehetrarehetra. Mpiasan'ny Fitim rehefa mpiasan'ny Fitim dia nomena trano. Satria Fitim milaza fa hoe tsy manam-bola izy anifana droanay. Fa io trano izany droanay io nizaraina mpiasa tsiraikiraiky. Kanefa amin'izao fotoana le tranonay indreny amidin'reto misy magnano sandoko Fitim ao. Zay le mpiasan'ny Fitim, Fitim nanomezay le trano fakeo ndriky ny sasany misy misandoko Fitim. Hoe iry ndriky mitsoka mangala tanay sy ny tranonay nandrodona tranonay. Ka malahelo zahay satria raha fa nomenanay avake tsy hoana aminay. Za vady mpiasa amin'ny Fitim mare legitime. Nipetraka tamin'ny trano Fitim zay eo amin'ny 20 taona. Rehefa tonga amin'ny fotoana 2022 niroasindreo an-trano zay navidiny amin'ny mpanambola le trano. Manjary zay zao tsy manan-kelofana. Ary nanomezandreo an'ny trano ipetrahanay mipetraka ao, misy taratasy ara-dalàna navoaka amin'ny Fitim ho amin'ny mpiasa tsirairay isam-baravarana fanomezana ny trano fa tsisy droit. Ary ny teny nataon'ny directeur général nanome ny trano dia hoe iny trano ho anareo misy miaraka ny taratasy olovay mitaranaka anareo faramandimby. Fa za zao zay miteny zao dia manana zanaka klema, manana zanaka tsy manambady, tsy miasa, mijaly fa diranovana. Anarivony ny mpiasan'ity orinasa ity nisitraka ny trano tamin'izany fotoana, saingy fianakaviana 7 amin'ireo izao singanina esorina amin'ny trano izao. Fanesorana sy fanapotehana izay tsy ara-drary noho ny mpisolo vavan'ireo ny aramboina. Io tanàna io zany efa lieu de subsistance andreo olona reo. Tsika manana fifanarahana iraisam-pirenena amin'le pacte international
PIDESC izany hoe pacte relatif amin'ny droits sociaux et économique na citoyen hita any amin'ny constitution koa zany. Tsisy appliquen'ny fitsarany reny pacte internationaux rehetra nefa mazava be ny ao amin'ny article 137 ny constitution hoe reny fifanarahana iraisam-pirenena reny ambony kokoa noho ny lalàna eto an-terina. Dia izay no mahatonga anazy zany miteny hoe tsy rariny amin'ny maha-olombelona tsy rariny ny fandroazana an'ireo olona ireo sy fanapotehana ny trano onena. Tsy manan-kialofana avokoa araka izany ireo fianakaviana misavaly ireo amin'izao fotoana ka mangataka ireo tompon'andraikitra hijery akaiky ity tranga ity ireo niaramboiny ary ny mpisolo vava azy ireo izay mitaky ny ampiarana ny lalàna sy ny fifanarahana mazava izay efa nankatoavin'ny Madagasikara mahakasika izao tranga izao. Fanatanteraka fokonan-doham-paritra ny antoko timo avakina karatra ny 20 ny volana May avy izao. Tonga nametraka ny taratasy fangatahana anatanteraka izany teo anivon'ny prefektora n'Antsirabe tamin'ity androany ity ireo solombavam-bahoaka miisa 2 avy amin'ny antoko. Izy ireo izay nilaza fa tsy tokony hisy ny sakatsakana amin'ny fanatanterahana izay fokonan-doham-paritra izay. Andrinirina Randriamiarsoa Kolo Antsirabe. Io maraina io no tonga nanatitra taratasy teto anivon'ny prefektoran'Antsirabe ny solombavam-bahoaka 2 avy amin'ny antoko timo izay voafidy tato anatin'ny distrikan'Antsirabe voalohany sy Antsirabe faharoa. Taratasy fangatahana lalana amin'ny anatanterahana ny fikaonan-doham-paritra izay ataon'ity antoko ity eto amin'ny renivohitry ny fatrivakina karatra ny 20 ny volana May 2024 avy izao ao amin'ny Makro Avaratsena. Tokony tsisy sakatsakana na tsy fanomezana lalana amin'ny fanatanterahana izany fikaonan-doham-paritra izany. Hoy solombavam-bahoaka izay voafidy teto amin'ny distrikan'Antsirabe voalohany. Napetraka ity taratasy fangatahana lalana anao izany kongresi-paritra izany heverinay fa tokony tsy hisy ny sakatsakana na tsy fanomezana an'izany alalana izany satria efa napetraka hiatony hoe enceinte privée na toerana mahaleo tena misy tompony izay nahazahoana alalana satria ao anatina sapitao zany no anaovanay ny kongresi-paritra izany hoe ny olona ao anaty sapitao araky ny fepetra izay napetraka hoe ao anaty trano dia nizahanay ny ametrahana sapitao goavana be ao anatin'ny Makro Avaratsena ka heverinay zany fa ovaly teny mahafapo nomen'ny prefektura irahantsika malala voaingana teo tany Tamatavy. Isaky ny 10 taona no afaka manao kongresi-paritra ireo antoko politika tsirairay avy eto Madagasikara. Araka ny voalazan'ny lalàna izany, hoy solombavam-bahoaka izay voafidy tato anatin'ny distrikan'Antsirabe faharoa avy amin'ny ity antoko ity hatrany. Ary ao anatin'ny kongresy nasionaly izay ataon'ny antoko no ahafantarana ny olona izay ho aroso ho amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Andrasana araka izany ny valiteniny avy eo anivon'ny prefektoran'Antsirabe mahakasika ny taratasy fangatahan-dalana izay napetraka ireto solombavam-bahoaka 2 ireto avy amin'ny antoko timo eto amin'ny fatrivakina karatra. Lafomba vao hafa dia amafisina ny fiaraha-miasa ny faditseranana malagasy sy ireo faditseranana hafa amin'ny firenena manodidina iadina amin'ireo endrika trafika samy hafa amin'izao fotoana izao. Raha tsy ilaza fa tsy ny zava-mahadomelina ontale jeneraly ny faditseranana malagasy tamin'ity androany ity Madagasikara izay mampiatrano ny andiany fa 7 amin'ny 30 ny fivorian'ireo faditseranana amin'ny tapany atsinanana sy atsimon'ny Afrika nanomboka tamin'ity androany ity ary aritra 2 andro. Andao rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Mifandray mivantana amin'ireo firenena rehetrarehetra ny douane zany dia mifandray mivantana amin'ireo firenena-kafa izay manana frontière directe eo aminy ary izay no mahatonga ny décomposition ny organisation ty amin'ny OMD zany ny tapany atsinanana sy ny atsimo ary ny Océan Indien mitambatra ray dia mifandray mifankahazo afaka mifampiantso ny tale général anatin'ireo actif be ary ahitana vokatra ny fiara-miasa ohatra miaraka amin'ny douane mauricienne sy ny douane malagasy amin'ny fanenjena ireny trafikina zava-mahadomelina ireny fa tsy ambanin'izay koa ny fiandraisan'ny douane malagasy amin'ny mozambikana sy ny keniana. Marina moa fa raha ohatra ka 420 isan'ny firenena ao anatin'iza dia raha ohatra ka samy mahakatory zany ireo firenena ireo dia isaky ny 420 taona no ahafahana mandray ny firenena ny fivoriana otrotony. Fa ny 70 ny volana May avy izao no hiakatra sehatra eny amin'ny CCSK Antanimeny Lodisosinaton ao anatin'ny tarika soa izy ireo izay fantatry ny rehetra taorian'ny fandraisany anjara tamin'ny vaovao sy ny taona 20 Gaeton Andriatsilavo. Seho miavaka no atolotry Lodisosinaton ho an'ny malagasy eny amin'ny CCSK Antanimena
Ny roapolo ny volana May ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora sasany. Fotoana anehoana izy mianadahy ny fahaizany sy ny fiangaliany ireo mozika isan-karazany miaraka amin'ireo mpitendry efa matianina. Ny concert io moa zany concert exceptionnel satria efa 7 taona izy da no tsy teto à Madagasikara nefa be dia be ny zavatra efa vita tany ivelany tany ampita ny mba hoe faly zany hanolotra spectacle ho an'ny public malagasy amin'ny zavatra rehetra efa hita tany ivelany fa malagasy moa zany dia mihira malagasy maromaro no atao ao ny hira foronina sy ny hira interprétation dia misy koa ny hira teny frantsay satria auteur compositeur efa namoaka mini album tany andafy miaraka amin'ny maison de disque dia misy hira teny anglisy koa satria misy rythme zay tiany izy da koa atao dia amin'io moa zany sady misy musicien grand complet Tabi ray amin'ireo misy danseur misy écran géant koa ao anatin'le jeu de lumière sy ny rehetrarehetra zavatra mahafinaritra be adiny roa effets spéciaux oui. Ny 20 ny volana May ho avy izao araka izany eny amin'ny CCSK Antanimena ny fotoana iarahana amin'ireo mpakafy azy mianadahy ireto. Seho izay ho tsara kokoa noho ny tamin'ny taona lasa raha ny fanazavana. Pour le show, il y aura des surprises. On a travaillé. Izy ny surprise efa nomaninay raha tsy ilazafa-tsy ny foany aoriana ny fitafy ho an'ireo mpitendry zava-maneno mpandihy ireo vahiny tena surprise ka any amin'ny eska no ahitanareo izany. Tena niezaka ny anonso miavaka izahay ary tena goavana ahafahanay mampidizany lavitra arak'izay tratra ary izay. Pour faire partager ça le plus loin possible et voilà. Raha tsy ahivina ao anatin'ny tarika soa izay niforona ny taona 2024 Iledsoa sy Nathan. Ny taona 2024 tao anatin'ny faninanana The Voice no nahafantaran'ny maro azy voalohany. Ny taona 2024 nandray anjara tamin'ny Eurovision izy mianadahy. Amin'izao fotoana efa manana hira maro noforoniny izy mianadahy ireto ary asehony ireo mpakafy mandritra io fiakarana antsehatra io. Pejin'ny kolotsaina izay hatrany isan'ireo mpilalao horonan-tsary mandray anjara amin'ny film long métrage L'île rouge an'i Robin Campio Rakotoary malala Amélie Manuela. Maro zavatra tsy nampoziny nanomboka tany amin'ny fifantenana hoy ny fanazavana nandritra ny tafany arahana tamin'ny mpanao gazety saingy natrehany ary vitany andry sy ny tenan'izay resy lahatra fa mahavelona ny tontolo ny horonan-tsary rehefa hifotorana sy miditra ao anatin'ny sehatry ny matianina. Ivoaka ny Paris renivohitra Frantsa ny 20 May izao ny avant-premier n'ilay horonan-tsary L'île rouge izay novokariny Robin Campio miresaka ny Madagasikara tamin'ny taona 790. Isan'ireo mpilalao anatin'izany horonan-tsary izany i miangaly ary Rakotoary malala Amélie Manuela no mitana ny toerany. Efa nandalo étape maromaro dia efa hoe za no nanao an'ilay rôle dia nanao appel vidéo tamin'ny Robin sy Marie-Ange. Dia vita ny appel vidéo dia natao ny démarche hafa ohatrany hoe satria tany ny sasany amin'ilay tournage natao tany dia tsy maintsy nanao karataratasy ny tariny ahafahana nandeha nakany. L'île rouge mikasika Madagasikara tamin'ny taona 70 dia tantaran'i Madagasikara zany Madagasikara ny tena voizina ao anatin'iny tantarany na dia le bande annonce tsy dia manazava an'izay loatra fa izay no tena anatin'ilay izy tsy afaka miteny betsaka koa satria manjary lasa mispoile fa Madagasikara ny tena voiziny le titrany moa zany efa mazava be dia mitantara ny ankizy lahy kely anankiray izay nahita mitantarany zavatra hitany ao anatin'ilay film dia mitantara ihany koa tantara-pitiavana vazaha sy gasy anankiray. Miangaly dia tovovavy anankiray ao anatin'ilay film izy sy mpan'ilay vazaha fa nefa na izany aza dia tiany firenena izy ary tsy nanieritreritra mihitsy hoe hiala eto anaraka an'ilay vazaha any amin'izay alehany any. Anehoana ny tantaran'i Madagasikara niainga tamin'ny vanim-potoana nanodidina ny taona 770 ny film long métrage L'île rouge izay ahitana ny Amélie Manuela, ny tovavy izay resy lahatra fa afaka atao fotom-pivelomana ny horonan-tsary rehefa tafiditra eo amin'ny sehatry ny matianina. Efa ivoaka ilay film dia anasanareo hijery izany, hijery ohatra ny ahoana indray rehefa ny gasy no
no miaramiasa amin'ny vazaha zay zany andrasantsika rehetrarehetra ohatra ny ahoana ary ty vehivavy ty dia jereva zany a dia avout en juger zany ohatra ny ahoana ny fahitanareo anahy amin'izay arak'izay mahay matianina azy zay dia tena matianina tokoa dia lasa tsy hoe lasa matianina koa ianao fa lasa hainao azy le migérer an'le zavatra mitrango eo satria le izy efa mipetrapetraka tsara ny zavatra rehetrarehetra mavela aloha izy dia ary tena afaka atao asa raha tsy eto Madagasikara zay aloha voalohany indrindra croire en tes rêves satria mianga amin'ny nofinofy daholo ny zavatra rehetrarehetra zara tsy nofiko le izy fa avy eo rehefa tonga tao dia tiako le izy dia zay ity zany kay fa tsy rindray tampoka dia mety hoe amin'ny fiainako zany zavatra iriko anankiray ay tsy iny ka le izy fa mbola ambonimbony no iny foana ny matetika ny zavatra tonga amin'ny fiainako dia tiako tenena hoe tsy voatery ho zay daholo ny olona fa mino foana ny zavatra croire toujours en tes rêves zany andrasana ny fahafahany eto Madagasikara hijery ity horonan-tsary L'Île Rouge any Robin Kabio ity. Mahafinaritra ny mahita tanora malagasy miditra eo amin'ny sehatra ny matianina indrindra ny vehivavy ary fantatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ao anatin'izay fa tsy mbola ahitana taratra ny vanim-potoana ny ririnina eto amintsika amin'izao fotoana izao. Mbola anatin'ny vanim-potoana manasara taona isika hono teo anivony sampana mpamatatra ny toetrandro tamin'ity andro anty. Richelara Barvelo. Amin'ny ankapobeny voasokajy ho ririnina ny fizaran-taona manaraka ny fararano izay vanim-potoana mangatsiaka ary fohy nefa lava ny alina araka ny voalazan'ny tompon'andraikitra. Manomboka ny volana aprily sy mey ny vanim-potoana ny ririnina hatray saingy mikorotana izany no ny fiovan'ny toetry ny andro ka mety ahitana fiemorana roa hatramin'ny 3 volana. Zatantsika zany zao dia ny volana marsa volana mey no ao anatin'izay vanim-potoana manasara taona izay. Rehefa miditra ny juin juillet antsika miditra ny anaty ririnina fa eo fotsiny misy an'le hoe lasa aloha le izy na tsara le fijian'le ririnina zany arakaraka izay zava-misy eo. Izay zany aloha ny zavatra mahazatra antsika. Io araka ny nambarako anao teo raha amin'izao fotoana izao zany aloha tsy ahitana tarata mihitsy hoe tena miditra tanteraka anaty ririnina isika hoe misy fahatsiarovana hoe mangatsiatsika dia ny vomaraina. Raha ny tandansantsika zao ato anatin'ny herinandro ity dia mbola misy rivotra somary mafana ihany zany zao no iainantsika ato anatin'ity herinandro ity. Tsy dia hoe mangatsiaka be loatra zany. Dia izay zany no zava-misy aloha ateto. Hitoy ny atsika amin'ny maraina sy ny hariva ary ahitana fiakarany ny maripana amin'ny atoandro mandritra izao vanim-potoana manasara taona izao raha ny fanazavana. Izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena. 3 herinandro taorian'ny fifandonana mbola maro ireo olona ao Khartoum tsy manana rano-jiro ary tsy misy ihany koa ny sakafo manampy izany ny hafanana izay efa zaka intsony amin'izao fotoana izao. Afaka hialan'ny toerana misy ady ihany ireto olona ireto ny farany. Olona raiky amin'ny 70 no nentin'ity fiaramanidina ity ho an'ny Qatar ary afaka ny fahoriana ny ainana hoy izy ireo. Tena natahorana avokoa ny manodidina rehetra tao anatin'ny 3 andro farany. Tsy hay ny manazava azy fa anapatahotra. Tsy misy intsony ny filaminana tao an-toerana. Nijaly izy ireo tao anatin'ny 3 andro farany, manapatonga tao amin'ny Port Sudan. Tsy nisy torimaso, tsy nisy rano, tsy nisy sakafo. Talohan'izao, fiaramanidina roa no nitondra fanampiana avy any Qatar. Sakafo sy fanafody 20 tonnes. Fanampiana karakarain'ny Qatar Charity sy ny croissant rouge Qatari. Fanampiana manandanja ho an'ny firenena izay ahitana ny ray apatelo ny ponina miaina fijaliana. Mbola isy ny sidina fahatelo hitondra sakafo sy fanafody ihany koa ary aterina amin'ireo izay mila izany ao Soudan. Vokatry ny fifandresen-dahatra natao tao Arabia Saoudite no nahafahana nanatitra fanampiana tahaka izao izay nataon'ny ONU, ny tafika Soudanaise sy ny paramilitaire des forces de soutien rapide. Hatramin'ny fiatomboan'ny ady raha tsy ahivona, manodidina ny 10 hetsy ireo Soudanais nitsoponenana, ny azo any Egypte, Tchad ary ao Soudan Atsimo. Izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mandra-pitafa ao amin'ny rahampitso indray ary tombo klasy tongo vavelo matomboko.
INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Nivavo. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.